manolotra ny rahava tompoko ny vaovao mahakasika ilay rivo-doza juda avy hatrany no antsika nomboana ny fiarahana mbola ao amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara ao no misy ny foibe an'ilay rivo-doza juda tamin'ny teloratolakandro teo izy dia atao amin'ny commune Ifotaka district any Amboasary Atsimo ao amin'ny faritra Anosy ny ena ny heriny ary ny verina ho sokajy tempête tropicale modéré izy izany hoe mitondra rivotra manodidina eo amin'ny 520 km isan'ora arahana tafiotra 20 km isan'ora mizotra miatsinanana hatrany izy amin'ny hafainganam-pandeha 320 km isan'ora raha ny vinavina moa dia andalam-pivoahana an-dranomasina izy ho amin'ny anio alina anoany eo amin'ny district ny Taolagnaro arak'izany dia andrasana atao anatin'ny ora vitsy manaraka izay ivoahany ranomasina izay etsakina izay nefa dia saika mbola hitoy hatrany aloha ny andro saika mandrivotra any amin'ny toerana manodidina nyty rivo-doza ity raha ny sara zao amin'ny zanabolana izao dia any an-dranomasina ny tena ahitana ny raombaratra miaraka amin'ity rivo-doza ity izany naty izany aza dia mety mbola anatombo hatrany ny rotsakorana any amin'iny faritra atsimony Madagasikara iny raha ny mety ho endriky ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy dia saika mivangony kokoa any amin'ny ilany atsinanana sy ny tapany avaratra ny rotsakorana fatombanana iamaina miandalana ny any amin'ny ilany andrefana sy atsimo andrefana ary ao foana ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony eny mba hisoroana ny loza amin'ny mety izy eo ho an'ny mpiandrika manomboka eo mainty rano hatrany Taolagnaro ary miainga avy eo Taolagnaro hatrany Manoro dia tsy tokony hivoaka endrika mihitsy aloha mandra-palasa tanteraka ny loza atorak'izay ihany koa ny manomboka eo Manoro hatrany amin'ny tanjona Angotsy dia tsy tokony hivoaka endrika manomboka Rampitso satria mikorotana tanteraka ny toetry ny andro any an-dranomasina andao jerena amin'ny antsipiriany ary ny vinany toetry ny andro ho amin'ny Rampitso maraina ho maina tanteraka aloha manerana ny Madagasikara fa noho ny fisian'ity rivo-doza ity dia mety mbola ho hita taratra eny ihany ny orana tandrifondraona any amin'ny faritra atsimo atsinanana Anosy ary Androy ny takariva kosa dia saika ho maina ny any amin'ny morotsiraky melaky ny faritry Menabe ary ny any amin'ny faritra atsimo andrefana atorak'izay ihany koa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny any amin'ny ilany andrefana ny faritra Matsatra ambony Iorombe ary ny tapany avaratra ny faritra Anosy sy ny faritra hafa moa dia miandrandra orana tandrifondraona mety arankotroka avokoa mety anatombo kokoa ny rotsakorana ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany sy any amin'ny manodidina ny Marilambo ary Manoro raha ny vinan'ny maripana dia eo amin'ny 17 hatramin'ny 20 zao ho an'ny afovoantany morotsiraka atsinanana eo amin'ny 20 hatramin'ny 5 raha toka manodidina eo amin'ny 2 hatramin'ny 4 ho any amin'ny ilany andrefana tasantsika amin'izao fa tafakatra 4 zay maripana-bondrindra zay any Maheva tanàna amin'ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alatsinainy kosa indray ary dia antenaina efa hiana lavitra tanteraka atsika mihitsy ilay rivo-doza juda na izany naty izany aza ny sisandraona miaraka aminy dia mety mbola merotsakorana any amin'iny morotsiraka atsinanany Nosy iray manontolo iny mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana ao anatin'izay ny any amin'ny tapany atsimo ny faritra Sava Abatso ary Analanjorofo ho maina kosa na andraona amin'ny ankapobeny ny any amin'ny faritra atsimo andrefana sy atsimo Madagasikara ny faritra hafa moa dia miandrandra orana tandrifondraona mety arankotroka avokoa ny vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 40 hatramin'ny 20 ho an'ny afovoantany 20 hatramin'ny 30 morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 na 30 ho an'ny ilany andrefana tafakatra 30 maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Boeny Sofia ary Betsiboka amin'ny vinany toetry ny andro ny talata no maranantsika sahady dia saika hiamaina aloha manerana amin'ny faritra maro eto Madagasikara na izany naty izany aza ny rotsakorana dia mbola hitoy ihany any amin'iny faritra avaratra sy avaratra atsinanana iny mety hisy orana tandrifondraona ihany indraindray any amin'ny ilany andrefan'ny afovoantany sy ny faritra avaratra andrefana raha ny maripana dia manodidina eo amin'ny 17 hatramin'ny 20 ho an'ny afovoantany 20 hatramin'ny 30 morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 ho an'ny ilany andrefana anainka 30 na 17 maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara
Madagasikara. Dia zay indray raha vilan'ny toetrany androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Aza dinona no manaraka hatrany ny page Facebook Foibe famantarana ny toetrany andro.